dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray a ao anatin'izao tenin'andriamanitra izay andraisantsika fampaherezana izao ilohan'ny zavatra rehetra dia hivavatsika jehovandriamanitra ray ao tsy mitsahatra ny misaotra midera ary mankalaza ny anaronao izahay satria andriamanitra be fitiavana, andriamanitra be fahasoavana ary miantro ny olonao. Ianao mandahatra ny fotoana ary ianao koa ny miany zanak'olombelona rehetra ary tsy mitsahatra ianao tompo fa maneraka amin'ny mpanomponao manome ny toromarika rehetra mba ahafahanay miaina ao anatin'ny fiadana, ao anatin'ny fiankinana tanteraka aminao mba hisian'ny fiarovana. Tsy tapina fiainana aminao dia zavatra mitranga izay mampisavoritaka ny zanak'olombelona rehetra manoloana ny loza izay miatra. Tsy mijery fotsiny irainy ianao tompo fa ataonao fanairana izany mba hahatonga ny olona hitodika tanteraka aminao ary mahafantatra ny fiainan'ny zanak'olombelona ianao, mitsinjo anay ary manome ny teninao mba ho fampiomanana ny mandrakariva. Nangatahany aminao dia ny fanahinao masina anao ka hiasa mahery indray dia anatinay aty. Amelombelona ny fo mampananay ary hahatonga anay hatoko tanteraka anao manoloana ny toe-javatra mitranga rehetra. Fantatray fa manana hevitra tsy hahatonga loza aminay ianao fa hahatonga fiadanana. Ny zavatra ndrasanao aminay dia anokafanay ny sofinay mba hiain'ny teninao ary hahatonga anay andeha amin'ny finoana amin'ny fankatoavana ny teninao. Dia mba fifaliana ny olonao, mampaherezo ny olonao rehefa atao fitsapany tompo fa tsy eto amin'ity zao tontolo izao ity no hisian'ny zavatra azo antoka sy azo enterana fa mbola hafa ny olona mialoka tanteraka aminao. Dia mitenena indray Jehovah fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia faly miaraba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy takina fiainana amintsika ny toe-javatra mitranga hatreto. Marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ary ao anatin'ny baiboly no misy ny zavatra rehetra. Mety tsika mamantatra ny zavatra efa laza ny ankehitriny ary ny ho avy. Matetika ny zavatra tsy azon'ny olona ao anatin'ny fivavahana dia ny fahatakarany fa voarakitra mitsoratra ao avokoa ny sitrapon'Andriamanitra rehetra sy ny toromarika mba hoentina miatrika ny zavatra andalovana rehetra. Marina fa ny baiboly dia tsy ahitantsika ny tantara hatramin'ny andron'ny famoronana fa matetika raisian'ny olona ho tantara fitantara fotsiny izany fa tsy takatry ny olona ny fifandraisany amin'izao andro ankehitriny izao ary tsy takatry ny olona ihany koa fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny zavatra ho avy izy na ho soa na ratsy hitranga ary manoloana izany dia manome torolalon'Andriamanitra mba ahafahan'ny olona miaina ao anatin'ny fiadanam-po tanteraka ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tiako ny mampatsiaro ety am-piandohana tenin'Andriamanitra no dinihantsika ary tsy misy mihitsy fampiorenana antsika amina doktrine-mpiangonana ao anatin'izao fampaherezana izao baiboly no ampiasantsika ary tsy anakiana izay rehetra mety zavatra iorenan'ny fiangonana akory ny antony fampaherezana tahak'izao fa mba hampitodika antsika ao anatin'ny teny soratra masina ahafahantsika miondrika mandinika tsara satria ny teny izay hitondrana fampaherezana amin'ny kristianina antsika dia eo am-pelantanantsika ny baiboly. Tsisy zavatra miova, tsisy zavatra ampiana fa ny tsy ampy indrindraindrindra amintsika kristianina dia
ny mamantatra ny zava-miafina tian'andriamanitra ampitainy ao anatin'ireny teniny rehetra ireny. Andriamanitra nahary tongotra aman-tanana antsika, andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Izy ny fahefana, manana ny fahefana faratapony hitsinjovany ny zavaboariny izay ny foroniny, manana ny lalàna apetrany mazava-tsara izy, fa saingy tsy hita maso izy moa. Dia zay no mahatonga ny olona somary tsy mahatakatra ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina. Moa amin'izao andro faran'izao ihany koa tsy takona fiainana amintsika koa ny fitoriana amin'ny filazantsara izay mitehatra be loatra amin'ny foto-kevitra iorenan'ny fiangonana izay matetika tsy miorina ara-baiboly, ka mahatonga ny fifandirana, mahatonga ny tsy fahatakarana izay zavatra tian'andriamanitra ampitaina. Eto raha mitondra an'izao fampahirezana izao dia ho an'ny olona tsy akanavaka, ho an'ny fiangonana rehetra, tsy hanindry dokotrinam-piangonana mihitsy ny tenako ao anatin'ny fanazavana, fa manampy atsika kosa mba hatakarantsika ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'ny baiboly. Ary zay no nanaovako antsy teto hoe andao mba hianatra kely tsika, mba handinika ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'ny teniny, satria na dia tantara efa nisy arana ao anatin'ny baiboly, dia ireny tantara nisy ao anatin'ny baiboly ireny dia misy fifandraisany mivantana amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Ary eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina dia mampafantatra koa izy ny zavatra hitranga. Ary andriamanitra tsy andriamanitra mamely tapoka izany, araka ny tenin'ny mpaminany hoe tsy mba manao na inona na inona Jehovah andriamanitra ozy raha tsy efa milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Ao ambadiky ny tenin'andriamanitra rehetra dia misy zava-miafina. Ary izay zava-miafina izay ny fanahy masina no mitaridalana mba hahafantarantsika inona ny anton'ny tantaran'izy, inona ny anton'ireny zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly, inona ny ifandraisan'izany amin'izao androntsika ankehitriny izao, ary inona no amboariny ho amin'ny ho avy. Ary zay ny mahafampahirezana ny fampahirezana tenin'andriamanitra azo iainana dian'izao, tahaka ny mpitondra firenena ihany. Samy mahatsapitsika fa raha misy mpitondra firenena ka mandeha amin'ny famarinana dia mieritreritra zay asoa ny vahoaka izay entina izy, manana ny programa anasany izy, manana ny tanjona kendrena izy, ary tsy vitany hoe manatrika ny zavatra atrehana amin'izao andro ankehitriny izao fotsiny, fa manana ny zavatra eritreretina ho tanterahana koa izy amin'ny ho avy. Tsika olombelona nefa mahavita an'izany, fa tiako hisaritana an'izay hoe andriamanitra zay nahary an'ity zao tontolo izao ty, mihoatra lavitra noho ny fisaina ny zanak'olombelona ny fisaina, dia ho avelany hiaina fotsiny amin'izao ve tsika, fa tsy mba manana ny zavatra tiany mba ho tanterahana izy, mba hanana n'le voary ny fiadanana, fa tena manome toromarika mihitsy andriamanitra. Fa matetika isika vahoakan'andriamanitra no tsy mahay miaina ny afatr'andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary zay no mahatonga manao antso eto, aleo miondrika eo anatin'ny baiboly dia miaraka mandinika tsika, ary isika ihany dia ampy hitsara ny famarinana ny teny rehetra zay hoentina hoe andriamanitra ve mandainga sa tsy. Inona moa no nahatonga antsika miresaka an'izany? Satria hitan'ny farany tsika mbola tiako ny mamerina ny teny fikasana omen'andriamanitra antsika na dia mafy ara ny zavatra ntalovantsika amin'izao vanim-potoana izao, ny Deutéronome 1:telopolo dia ny 9:enina. Mahereza sy matanjaho izay aza matahotra namana azy, fa Jehovah andriamanitra ao no miara-mandeha aminao, tsy handao anao na havoy anao izy. Mety tsy hitantsika maso izy fa maneraka amin'ny mpanompony izy, fa manatrika atsika mandrakariva isam-batan'olona, fa tsika ny tsy mahatsapa an'izany. Fantany-daolo ny toe-javatra mitranga rehetra, ary manoloana ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao, na soa na ratsy na loza hitranga, lazainy dia ny meloa. Kanefa raha tsy mandinika ny baiboly dia tsy mahatakatra an'izany rehetrarehetra izany.
ary zay teny zay nomen'andriamanitra atsika zay de teny feno fanantenana mba tonga atsika hahery atanjaka tsy atahotra na hana fa ny atonga atsika ino tanteraka mihitsy hoe jehovah'andriamanitra no miara-mandeha amintsika tsy andao atsika na foy atsika izy fa mitantana atsika amin'ny tanany ankavanana izy ary manoloana ny toe zavatra sarotra rehetra de misy ny fepetra apetra ny mandrakariva mba ho saintsainina mba ho arahan'ny olona iloza zay mitranga manerina an'izao tontolo zao io mety ny olona mieritreritra hoe tampoka amin'ny olona fa ny soratra masina nke mampafantatra an'izany ary mety ho hafahafa amitsika ny zavatra nentina teto hoe mifandraika amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ny zavatra nataon'andriamanitra rehetra hatraminy namorona ny andro sy ny zavatra noforoniny isan'andro san'andro misy andro fito tsy olombelona ny namorona an'io fa andriamanitra ny namorona an'io misy lamina matipaika mazava tsara ary misy firindrany mahagaga tsy hoe tamin'izany vanim-potoana ny famoronan'izany fotsiny fa misy ifandraisany am'izao andro kehitriny zao andriamanitra tsy mba manao nofon'izany ary zay no natonga atsika nyresaka hoe le tomboka ty taon'ity tamin'ny asabotsy tsy tongatonga ho azy zany mety misy sahiteny mihitsy hoe betsaka nge ny taona ny ainatsika teto am'ty zao tontolo zao ty tsy ty taona 2022 ty fotsiny ny tomboka tamin'ny andro asabotsy fa nisy ny taona zay ny tomboka tamin'ny andro asabotsy ka hoana inona ny mampiavaka ny ty taona 2022 ty de araky ny nampitaiko tamitsika hoe niavaka tanteraka ty taona 2022 ty satria inona ny zavatra mitranga ny ady zay atrehany ty zao tontolo zao ty iraisana farafakeliny aloha coronavirus zay mbola idediavana fanefitra hatram'izao zay indraindray tsy hitovizakevitra azy na manoloana ny fipetra zay resina sy ny fanafody zay ampiasany fa miteraka korotana mandrakariva fa ady atrehan'izao tontolo zao zany ary velan'andriamanitra hitrango zany inona ny antony te hampafantatra ny anarany Andriamanitra tia ny ho fantatra ty zao tontolo zao ty mihitsy fa misy an'io Andriamanitra io zay nahary ny tany sy ny lanitra ary tsisy afabela mihitsy hoe satria za tsy mihinon'Andriamanitra de tsy ho tanteraka amiko ny sitrapony fa tsy afabela ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika fa misy antony manokana taona 2022 misy événement mondial tsy afahana midivitra kanefa nyresaka ihany keo tsika hoe na iloza mitranga tsy akitsahatra de misy antony manokana ary misy fifandraisany tanteraka amin'ny fiatombohan'ny taona de ny andro asabotsy ary zay indrindra ny natonga atsika hoe andao hiverina kely ange mamantatra zay ten'Andriamanitra ampitaina ao anatin'ny fomba namoronan'Andriamanitra ty zao tontolo zao ty de nijerevantsika hoe inona ny fomba nataon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany de tamin'ny farantsika de efa nijery le zavatra noarian'Andriamanitra taon'ny andro telo voalohany ny andro voalohany ny andro faharoa andro fahatelo ny atakaratsika azy ary ekeny ny mpandinika soratra masina rehetra zany fa ny andro voalohany amin'ny herinandro de andro alahady fa ny fomba filazan'ny baiboly azy de hoe andro voalohany ny andro faharoa de latsinainy ny andro fahatelo de talata ny andro faefatra de alarobia ny andro fahadimy de alakamisy ny andro fahenina de zoma ny andro fafito de sabotsy ty taon'ity de nitomboka tamin'ny andro fafito ty taon'ity ary zay tsy tombohan'ny taon'izay de misy afatra ten'Andriamanitra ampitaina so atsika fotsiny eto amin'ny firenena malagasy so atsika kristianina fotsiny fa ho an'izao tontolo zao mihitsy ary mifandraika amin'ny toe-javatra mitranga hatrany ampamoronana ny toe-javatra mitranga de tsika no anamarina an'izany hoe
marina ve zay zavatra mba reto satsia ary eto za tsy afaka hitokoteny fantatra hoe mahalala ny marina tsy any fahamarinana fa n'Andriamanitra, hevitr'Andriamanitra no ampitaina eto eo am-pialatanantsika ny baiboly de misintona antsika fotsiny mba hatakatra fa misy zava-miafina mibadika ny tenin'Andriamanitra rehetra zay indraindray tsy nampitaina tamintsika ka mahatonga fisavoritahana na de eo nivo ny fivavahana azy fa apetrakitsika any zay rehetra mety ho etikety rehetra satria tsy doktrine-mpiangonana no ampianariko eto nitondrako fampahirezana fa le teny voasoratra ao anatin'ny baiboly zay vakitsika ary ho an'izay tsy mahalala de toma ihany keo na iodika vi na iodika vanana ny baiboly no hoany lala tokana ahitantsika ny famarinana hitondra vahaolana eo amin'ny fiainantsika isambatan'olona tsiraray avy araka ny teniko hoe misy tenin'Andriamanitra tonga ho an'ny zanak'Israely antonona antsika am'izao vanim-potoana zao ny Deutéronome atoko faraky ny telopolo ny andiny fa enina iny teny feno fanantenana fa matoa Jehovah ny teny hoe aza matahotra mahereza sy matanjaza matahotra namana azy Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy antaonao na foenao izy de manoloana ny olona zay ny fidiny zay kivy manoloana ny ady zay atrehana zay misy fahavalo satria andeha any amin'ny tany Kanana izy misy fahavalo misakana ary zay le fahavalo misakana zay mahatonga fakevina eo nivo ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany hoe ka vahoaka ny fidin'Andriamanitra tsika ko manahoana no misy fahavalo tahaka an'izany manahoana no misy loza tsy maintsy atrehana fa fomba hoana moa no anehoan'Andriamanitra ny heriny raha tsy manoloana ny toe-javatra sarotra tahaka an'izany ary zay mahatonga antsika am'resaka hoe misy fanantenana kanefa misy fampitandremana misy fahavalo misakana tsy atonga avantsika any amin'ny tanjona kendreny marina raha-baky teny zany satria ny teny soratra masina tsy hoe tonga de ny any ambadiky ny fiainana mandrak'izay ambadiky ny fahafatesana fotsiny resahany fa antonona am'izao vanim-potoana iainantsika zao de ninonenina zavatra atao rehetra ka fikasana tsara mba hitondra fiadanana sy fahasambarana de ny zavatra tokony hotadiditsika misy foana ny fahavalo isakatsakana an'izany ary tsitsitsy fa hanao zay faraherin'ny rehetra mba hisakanana ny zanak'Israely tsy andova an'le tany Kanana tondra drono sy tantely de toraka zany keo tsika am'izao vanim-potoana zao ny fikasana tsara rehetra te anangana firenena milamina tandalana de misy fahavalo misakana tsy mitsitsy fa mitady ny fomba rehetra tsy ahatanteraka an'izany fa hatonga korotana ary de ho hitatsika moa raha manaraka tsaritsika hoe misy antony ake mahatonga tomboka amin'ny andro asabotsy ty taona 2022 ty mifandraiky tamin'ny asa famoronana zany ka raha mahatakatra an'izany de fantaritsika tsy gagitsika raha zany ny toe-javatra mitranga satria nambaratsika teto hoe mafimafy ny zavatra antalovana am'ty taona 2022 ty hidirantsika ny amin'ny taona 2023 satria iseho amin'ny fomba be deabe ny fahavalo zay hitatsika ny lehibe indrindra tamin'ireny de ny corona namely zao tontolo zao ary tsy eto amintsika ihany misy nyreny cyclone na loza ara-boajanahary zay tena mateti-piavy ary vavolombelona zany tsika ty ato Madagasikara ny amin'ny cyclone namely mbola mamely ary mbola hamely eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa milafiny anankiray avelan'Andriamanitra hitranga mba tonga ny olona hitodika aminy fa milafiny anankiray keo mety ratsehatra koa ny devoly satria fantaritsika tsara nazavaina teto fa nitanjona kendreny devoly manoloana ny sakatsakana rehetra mitondra fakivinany ny olona de atonga ny olona tsy atoky an'Andriamanitra taka ny zanak'Israely ny ravoravo tanana fantany ihany fa misy an'io Andriamanitra io fa tsy natoky ny heriny izy tsy natoky ny fiarovana izy de zay keo nitanjona kendreny devoly
na tonga ny olona hiala amin'ny finoana inona moa ny atao hoe miala amin'ny finoana miala amin'ny fandinihana ny soratra masina sy ny zava-miafina tian'andriamanitra ampitaina ny atonga ny olona hiataka amin'andriamanitra mety misy ny olona ilaza hoe za tsy miataka amin'andriamanitra fa tsy manaiky ny famarina ny tenin'andriamanitra ka rehefa miala amin'andriamanitra dia tsisy vahaolana fa misy foana ny zavatsarotra ary tsy tafavoaka ho anatrehan'izany ary zay ny tokony tolomatsika amin'izao vanim-potoana zao atsika eto Madagasikara tokony iray fo iray saina hiverina amin'andriamanitra hivavaka ho ampitondra mba hifikitra mandrakariva amin'andriamanitra satria izy efa nampafantatra ange lalana ho any amin'ny fivoarana lalana izorantsika amin'izao vanim-potoana zao raha dika tamin'ny zanak'Israely tamin'izany lalana andeha ho any amin'ny tany Kanana fa mbola tsy tonga any dia tahaka atsika hoe mbola tsy tonga amin'ny tena fivoarana fa jereo ny zavatra misakana rehetra fa tsy vitany hoe loza ara-boajanahary fotsiny aretina fa be deaibe ny loza rehefa nambara tamintsika hoe azagagotsika fa ny fanakorontanana vetsy averoa zany anisa tetikady apetraka Satana atonga ny olona iraviravin-tanana ka hiala tao amin'ny fitiavana hifandripaka ka hiala amin'Andriamanitra velona ary rehefa miala amin'Andriamanitra dia zao tsisy zavatra ho tanteraka ary ny atahorana raha mipitondra miala amin'Andriamanitra dia potika tanteraka ny firenena ary zay ny tokony hitolomantsika mbavaka ho an'ny mpitondra mba atahotra an'Andriamanitra mandrakariva mba hiadana ny firenena satria manoloana ny loza sy ny fahavalo zay miatra rehetra ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mivoaka ho mpandresy tsy amerina intsony any tantaran'ny Daniela na tsy mpitaondavaka ny leoany faly ange ny fahavalo mirakoraka ange ny fahavalo nazavaina tamintsika izany manahoana ny toe zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao tahaka ny Daniela zay tao andavaka ny leoany hatramin'ny mpanjakara mieritreritra fa maty tao izy kanefa ohatran'ny te-hamantatra hoe inona zavatra mitranga niaro azy hoe ny Andriamanina dia namaly Daniela tao andavaka Andriamanitra o zay efa naniraka ny anjelina ka nanakombona ny vavan'ny leoany satria famarinana no hitany teo amiko tsy naratra izy tsy nanana fahefana tamin'ny leoany ka fa voaka somatsara tao zay nresantsika hoe andro fitsaran'Andriamanitra amin'ny taona 2022 samy ao anatin'ny lavaky ny leoana na ny tsara na ny ratsy fa hafa ny miaraka amin'Andriamanitra mikombona ny vavan'ny leoany fa ny olona tsy miaraka amin'Andriamanitra dia fantatritsika tsara ny tantara tsy maintsy atsipy mbola tsy tafapaka any amin'ny vody lavaka izy dia efa tapatapaka ny taolany miaraka amin'ny ankohonany ary zay no mahatonga amin'ny teny dia mifampanantenana no nataon'Andriamanitra tamintsika raha miveryntsika ny amin'ny bokin'ny Genesisy amin'ny tantaran'ny famoronana toy izy atsika aza ataontsika tsy rambona dia fantaro ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ary tia tsy mifampanantenana pokaty fa zasy ianao mitsara ny tantara marina ve zay zavatra nampitaina fa ao anatin'ny zavatra ampitaina amin'izao teny fampahirizana zao dia misy toro lalana mba hananatsika fiedanam-po miaraka amin'Andriamanitra ka tsy anaiky atahotra manoloana ny loza zay atrehanana ny fanakorontanana satria Jehovah ny teny hoe za tsy andao anao na afo ianao raha mijeritsika amin'ny tantara tsy maintsy nijerevantsika mialohan'ny midirantsika amin'le hoe andro fafito iny ny zava-miafina ao anatin'le andro fafito dia nijerevantsika tsiraray le firindrana mahafinaritra sy ny lamina matipaika napetrak'Andriamanitra zay tsy mifamadika mihitsy fa misy antaony manokana zay tokony hizotra arak'izay ihany koa ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao ary mizotra arak'izay ihany koa any orina fa ho an'ny olona manaiky ny sitrapon'Andriamanitra dia mahita an'izay lamina matipaika firindrana mahafinaritra zay sy mpiadanan'izay zavatra hitatsika
ny andro voalohany inona ny nataon'andriamanitra nanao ny mazava sy ny maizina izy nampisaraka ny mazava sy ny maizina mazava nataony andro ny maizina ny nataony alina zay ny andro voalohany zay ny nataon'andriamanitra tamin'ny andro faharoa inona ny nataon'andriamanitra nanasaraka na nisy abakabaka teo any elanelan'ny rano misy ny rano ambon'ny abakabaka o zay ary misy ny rano ambanin'ny abakabaka tsy maintsy jerevantsika zany rehetrarehetra fa tsy idirantsika amin'ny antsi-piriany aloha satria tanjona kendrentsika de hoany am'le andro fafito rehefa tonga ny vanim-potoana mampety azy arak'izay tariny fanahymasina de hojerevantsika fa misy zava-miafina daholy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny andro faharoa de nampisaraka an'le rano tambon'ny abakabaka sy ny rano tambanin'ny abakabaka andriamanitra tamin'ny andro fahatelo de jereo fisarangely lamina matipaika apetrak'andriamanitra rehefa tafangona ny rano tambanin'ny abakabaka de nanasaraka andray izy ny tany maina sy ny ranomasina naonony tamin'ny fitoerana iray ny ranomasina de niseho ny tany maina zay ny zavatra nataon'andriamanitra ary andriamanitra ozy nanao ny tany maina hoe tany ary ny rano tafangana nataony hoe ranomasina ary tsy vitan'izay fotsiny tamin'ny andro fahatelo fa teo nanomboka andriamanitra nampaniry ny ahatra sy ny anana mamoa ny azo sinam-bo zay mamoa ny andiny faraiky ambifolo ka hatramin'ny fahatelo ambifolo andriamanitra nanao eo ka ny tany aniry ahatra sy anana mamoa ary azo sinam-bo zay mamoa samy araka ny karazany avy ka manam-bo hoaniny eny ambon'ny tany de nisy izany ary ny tany naniry ahatra sy anana mamoa samy araky ny karazany avy ary azo mamoa zay manam-bo hoaniny samy araky ny karazany avy ary hitan'andriamanitra ozy fa tsara zany de misy ariva ary misy maraina andro fahatelo zany nahatreo fotsiny ara de hitatsika le fisainan'andriamanitra tsy takatra ny sainy zay matetika toeriny zanak'olombelona zay filahatra ny andro sy ny zavatra nataon'andriamanitra tao anatin'ny andro ray zay misy dikany lehibe mba amin'ny fanekeny f'andriamanitra no mpamorona andriamanitra tsy hoe nanao foana nanaonao foana ka tamin'ny andro voalohany de nataony ny ahatra sy ny voankazo fihinam-bo de eo izy vo eritreritra hoe ndry haizanao metrahako an'reto eo izy vo andeha amoaka tany maina fa efa vonona de melo ny toerana ampanirina ny azo mamoa rehetra de toizatsika ny andiny fa efatra ambifolo ka hatramin'ny fa sivy ambifolo misy fivoarana miandalana ataon'andriamanitra ary andriamanitra nanao hoe misy fanazavana eny amin'ny abakabaka ny lanitra ao zay ampisaraka ny andro sy ny alina ary ao ko famantarana sy fotoana ary ho andro sy taona ireo misy zavatra kendren'andriamanitra de melohan'ny amoronana ny zanak'olombelona na sy ny famantarana hoentina hamantarana ny andro ny fotoana ozy ary ny taona ireo zay lovatsika am'izao vanim-potoana zao mahatonga atsika miresaka volana janoary hatramin'ny volana desambra anatin'ny herinandro misy andro fito ary tsy mifamadika hoe tena androany alahady de raha pitso alakamisy de raha afaka pitso indray vo latsinainy fa tsy miova reo tsy miova kanefa ny amantaranandreo de amin'ny alalan'le fanazavana napetrak'andriamanitra eny amin'ny lanitra napetrany de melo fa ho ampitainy zay rehefa avy eo ho any zanak'olombelona ary eo ko fanazavana eny amin'ny abakabaka ny lanitra izy o zay nazava ety ambon'ny tany de nisy izany ry andriamanitra nanao ny fanazavana roa lehibe de ny fanazavana lehibe ho mpanapaky ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaky ny alina sy ny kitana masoandro sy ny volana miaraka amin'ny kitana izy io ary tsy mifamadoka reo hoe amin'ny andro alina de miposaka ny masoandro fa amin'ny andro atoandro de io fa ny volana sy ny kitana ny manazava azy fa misy antony daholo zay fa eo misehatra ra-panahy ihany keo de misy antony reo
na nytoetra andreo raha samy hafa ohatra fotsiny masoandro dia tsy mandray fanazavana avy amina planety hafa fa izy de efa mahazava ny tenany. Mbola hitantsika oriana kely ny anton'izany rehetrarehetra zany fa tsy mipetrapetra-pony reny fa misy zava-panantin'Andriamanitra ampitainy fa ny volana kosa tsy mamiratra takan'ireny izy ary izy tsy mahazava ny tenany fa mandray ny tara-pahazavana avy amin'ny masoandro mahatonga n'ireny volana sy ny kintana hitantsika mazava reny tsy mitovy ny toetrany. Ary zay no mahatonga ny Jehova hiteny hoe ny fanazavana lehibe ho mpanapaky ny andro ny masoandro zay fa fanazavana kely ho mpanapaky ny alina. Misy antony zay teny zay na de le hoe fanazavana lehibe sy ny fanazavana kely ary fa ho hitantsika oriana kely eo zany rehetrarehetra zany fa misy zava-panahy enkinona ny famonjena avokoa zany rehetrarehetra zany. Ary Andriamanitra ozy nametraka azy eny amin'ny apakapaky ny lanitra nazava eny ambonin'ny tany sy ho mpanapaky ny andro sy ny alina ary ampisaraka ny mazava sy ny maizina hitan'Andriamanitra fa tsara zany ozy de misy ariva misy maraina andro fa efatra zany. Tsaky ny avy mamoron'Andriamanitra de mandinika nety ve ny zavatra nataony tsara ve ny zavatra nataony fa izy sy tonga de hoe nataotao ny tany fotsiny fa tena isan'andro san'andro de nandinika ao amin'ny tokony ho izy ve le zavatra nataony. Ary zay ny zava-miafina ao anatiny hoe hitan'Andriamanitra fa tsara zany tonga lafatra zany zay izy vao nanapa-kevitra amorona indray de jerevantsika ihany fa misy firindrany mahafinaritra lamina matipaky mahazava tsara mahagaga fa tsy vitany hoe hitantsika fotsiny zany fa zay le misy zava-miafina teny'Andriamanitra ampitainy ao ambadiky reny rehetrarehetra reny. Ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo rehefa mipetrapetraka daholo zany rehetrarehetra zany rehefa nisy ny mazava sy ny maizina rehefa mipetraka ny masoandro ny volana sy ny kita ny afaka ny andro sy ny fotoana. Ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny rano be zava-mananainy ary aoka isy voromanidina ambonin'ny tany eny amin'ny apakapaky ny lanitra. Ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anatin'ny rano sy ny zava-manana eny ametsiketsika rehetra zay efa betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany ozy. Ary Andriamanitra nitsodra anazy hoe maro anaka sy mihabetsaka ary mameno ny rano ao amin'ny ranomasina ary oka ny vorona iamaro eny ambonin'ny tany de misy ariva ary misy maraina andro fahadimy zany. Tamin'ny andro fahadimy namorona ny voromanidina Andriamanitra sy ny zava-mananaina rehetra any anaty rano fa tsy vitan'izay fotsiny misy antony daholo zany de ho hitantsika moa ny tombontsoa ngeza be amin'ny fahafantarana n'izany rehetrarehetra zany fa mbola tsy le zava-mananaina ny olombelona leto mbola tsy niforona fa reo le tamin'ny biby na madinika na vaventy any amban'ny ranomasina ao anaty rano sy ny voromanidina fa saingy nampinotsodrano maroa anaka ozy sy mihabe tsara mameno ny rano ao amin'ny ranomasina zay le teny mamorona zay mahatonga ny fahamarony sy ny fahabetsahany ny zava-mananainy ety amin'ity zao tontolo zao de tsisy afaka manapa-kevitra mihitsy anatanteraka an'izany raha tsy io tenin'Andriamanitra io. Ary rehefa vita tamin'ny andro fahadimy inona ny zavatra nitranga tamin'ny andro fahaenina. Tamin'ny andro fahaenina efa vitan'Andriamanitra zay zavatra nataon'Andriamanitra voalohany ny andiny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo mizara mazava tsara. Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany amoaka zava-mananaina samy araka ny karazany avy de ny biby fiompy sy ny biby mandadina mikisaka ary biby dia samy araka ny karazany avy de nisy zany. Ary Andriamanitra nanao ny biby dia araka ny karazany avy ary ny biby fiompy samy araka ny karazany avy ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Le biby vaventy monina ety an-tany ray tsy le voromanidina tamin'ny andro fahaefatra iny fa le biby
etỳ tany no foron'andriamanitra sy ny biby fiompy rehetra rehetra ary de hitan'andriamanitra fa tsara zany fa tsy zay fotsiny zavatra nataon'andriamanitra tamin'ny andro fahenina fa rehefa vonona zay rehetrarehetra zay andiny fahenina amboroapolo sy ny manaraka ny andro fahenina ihany io ary andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehantsika ary eoka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany ary andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany azy lasy vavy no namoronany azy ary andriamanitra nitsodrana azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra zay mihetsiketsika ambony tany ary andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra zay ambony tany rehetra ary ny azo rehetra zay misy vo sady manitsambo de ho fihinanao anareo ireny ary ny amin'ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra ary ny zava-mananina rehetra zay mandadina mikisaka amin'ny tany de efa nomeko azy ny zava-maintso rehetra ho fihinany de misy izany ary hitan'andriamanitra zay rehetra nataona zay arindro tsara indrindra zany de misy arivo ary misy maraina andro fahenina zany tany amin'ny farany miaraka miforonona am'reto biby fiompy be deabe reto fa tsy hoe miforonona ny zanak'olombelona vao miforonona ny biby fiompy na de tao amin'ny andro fahenina azy fa miforonona ny biby fiompy fa ny farany miforonon'andriamanitra de ny olombelona ary ny mampiavaka azy nahary ny olona tahaka ny endriny ary tahaka ny endrik'andriamanitra no namoronany azy ozy a manao an'izay endrik'andriamanitra zay lasy vavy no namoronany azy any amin'ny farany efa teo daholo ny zavatra rehetra efa teo ny mazava teo ny maizina efa nisaraka amin'ny rano ambon'ny abakabaka sy ny rano tamban'ny abakabaka efa niseho ny tany maina miavaka ny ranomasina efa nampanirina miahatra sy ny azo fihinam-bo rehetra ary rehefa avy eo efa napetraka andriamanitra teny amin'ny abakabaky ny lanitra ny fanazavana zay hamaritra ny andro sy ny alina efa nyvo noforon'andriamanitra ny voromanidina mba ny biby rehetrarehetra tany anaty rano ary de te ambony tamy noforon'andriamanitra ny biby na mandalina mikisaka na bibidia io vonona daholo ny zavatra rehetra ary rehefa mifara indrindra tsy hoe ambany indrindra fa le no miforon'ny farany ny zanak'olombelona efa teo daholo ny zavatra rehetra ary taoriana ny namoron'andriamanitra ny zanak'olombelona tsy nisy zavatra hafa niforon'andriamanitra intsony teo daholo ny zavatra rehetra ary miavaka nefa le zanak'olombelona zay niforon'ny farany natao mitoviny tamin'ny endriny araka ny tarehany lasy vavy no namoronany azy ozy ary napetrany mba hanjaka amin'ny zavaboary zay nariny zany hoe efa teo daholo ny zavatra rehetra atonga lafatra ampiadana le zanak'olombelona de jereo le firindrana mahavariny ataon'andriamanitra tsara ny afantarantsika n'izay rehetrarehetra zay hitatsika ny zavatra miforon'andriamanitra tao am'le andro enina fa hiditra am'le andro fafitotsika ny manarany zay hipetrahany zava-miafina mahatonga an'izao teo zavatra zao am'izao andro iainatsika zao tsy maintsy mazavainy zay ary reo zavatra miforon'andriamanitra reo tsy misy mifamadika na de ny kely azy fa lasa mpanjaka ny zanak'olombelona navelan'andriamanitra ife ny zavatra nohariny rehetra zay zavatra mety milainy sakafo neny efa vonona teo avokoa mamata-ambonina fotsiny ny zanak'olombelona zay ny foronina fa tsy namorona tsy manana eritreritra hanao zavatra ampiadana azy fa efa nomena de melo daholo ny zavatra tokony hitana ny zanak'olombelona rehetra ary araka ny teny hitan'andriamanitra zay rehetra nataony ary indro tsara indrindra zany ozy nisy ariva nisy maraina andro fahenina zay mitantara ny andro enina fa hiditra amin'ny andro fafitotsika satria ny somary
lalidalina kokoa ary etra de mamerina ihany a tsy mamorona ary tsy tondra fotokevim-piangonana fa mitaona antsika kosa endrika eo anatin'ny soratra masina satria zay voasoratra ao anatin'ny baiboly eo ampitaina amintsika io fa atao amin'andriamanitra kosa tsika hamantatra fa misy antony daholo ny zavatra rehetra ary mifandraika am'izao andro iaina atsika zao ary misy zavatra tenaandriamanitra mpahafantarina amin'ny andro ho avy tsy afa-bela am'izany de tahaka atsika nyresaka hoe raha mpitondra firenena raha mitsinjona i vahoakany zay entiny tokony fantatry ny olona hoe andriamanitra nahary ty zao tontolo zao ty ve de tsy anana hevitra mba hitsinjovany ny voariny de hijery fotsiny ve izy manoloana ny loza sy ny zavatra mitranga am'izao vanimpotoana zao de tsy fantany ve ny fipohiranrehetrarehetra fantany zany de tsisy lalàna apetrany ve ahafahany mivoaka ao anatin'izany tena misy fa tsy mahay miaino an'andriamanitra ny olona veryntsika ny amin'ny Deutéronome miatako faraika amin'ny telopolo ny andiny fahaenina mahereza sy matanjaka aza matahotra na manazy fa Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao tsy andaonao na afoy anao izy ny antony andrenesantsika an'izany ny afantarantsika fa na tsy hitatsika maso ary ny Andriamanitra zay ivavahantsika io mitsinjo atsika miaraka amintsika tsy mandao na mahafoy atsika izy manoloana ny toe-javatra sarotra ao anatin'ny fahakevintsika ao anatin'ny fahasairana antsika miatrika loza mandrakarefa tsy mandao atsika eo Andriamanitra io miara-mandeha amintsika izy miaraka miady amintsika izy ary manoloana ny fahavalo rehetra zay atrehany ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra de tsy maintsy mihafarataka ny Daniel mivoaka ho mpandresy tafavoaka tao mindavaky ny leoany miantso zay atao de aza manary an'Andriamanitra re olona aza manjeny ny andro lavy tena misy io Andriamanitra io mitantany io Andriamanitra io tsy mahafoy atsika io Andriamanitra io miaraka amintsika na morana misarotra io Andriamanitra io miahtsika io Andriamanitra io mahaiza miaino ny feoany voninahitra ao n'Andriamanitra rery vavakisika misaotra anao Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ny teny zay nentina nampahirezana ny vahoakanao ndray fanahinao masina no ka asa mandrakariva tompo mba tsy anao hoan'ny olonao atsirambina ny teny rehetra voasoratra ao anatin'ny baiboly nykatahanay aminao de nanokafanao ny saina mampanahinay tsiraray avy ny olona rehetra manoloana mahandriamanitra mahery anao mpamorona anao nandahatra ny zavatra rehetra nandahatra ny fotoana ary tao anatin'ny reny de misy zava-miafina tianao ampitaina de mba tsy anjeniny andro lavo zay na namafy ny atokay fa mba hahaizanay miaino kosa ny afatra zay omenao satria afatra hitondra fiadanana fiarovana raha ny teny zay nomenao de fampimanana ny hiatrika fahavalo kanefa ny teninao zay tonga mahireza sy matanjaka aza matahotra na manazy Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao tsy andaonao na hafoanao izy matoky zany teninao zany izay ary eto amin'ny firenena tsy takona fiainana aminao koa ny ady sy atrehany na ny loza ny aretina fikoltanana vetsaveroa fantatrao daholo reny ry zay mitoko anay tompo ianao miazona amin'ny alalan'ny teninao zava-boary rehetra manankinanay ny fiainanay de mba hiratony masonay mba hitanay fahagaga no mifanarahana anao misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona fahasoavana sy mivedanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva